Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Vaovao. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Soka Vitre, Vaovao, Université GSI, magasin Sharp tsara lalàna, bijouterie Tur Sergio, manolotra anao ny Vaovao. Mienjana nitady eo amin'ny député sy ny filoham-pirenena sy ny 10 no voangona teny Tsimbazaza androany analana ny filoham-pirenena eo amin'ny toerana ankilany rehefa fa misy ny décret mivoaka mikasika ny andravana ny antenimieram-pirenena. Folatra amin'ny 20 tapitrisa ariary isaka ny député ny resabola eny teny Tsimbazaza androany andemena izany. Olana avy amin'ny gouvernemanta no antony mahavery fotsiny fotoanan'ny député ny Tsimbazaza miantony ny nivon'ny gouvernemanta ny akamaroan'ny volavolan-dalàna heverina fa goavana ary maika ho an'ny firenena. Momba ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina ny famatsiam-bola ny antoko politika ny arenan-kibon'tany ny lalàna amin'ny feny serasera. Tsy misy miary ny vokatra malagasy nanjavony ny tsena ny bodofotsy vita malagasy tsy mandeha ihany koa ny tsenan'ireo mpivarotra bodofotsy vita sinoa raha toa ka tombony 100 isan-jato no azo ny mpivarotra friperia amin'izao fotoana izao noho ny vidiny mora sy ny kalitao no mahasodoka ny mpanjifa. Ny tombo 15 isan-jato ny tany nampidirina hôpitaly tamin'ity fetin'ny Pentecote ity raha oharina tamin'ny taondasa teto Antananarivo. 730 no nanao fizaham-pahasalamana, 770 ny hiditra hôpitaly. Lamina ny fety tamin'ny ankapobeny noho ny zandarmaria-pirenena. Lozam-pifamoivoizana no nitana larina voalohany tamin'ireo fahavoazana. Farany tafakatra 500 no maty tany enta hatramin'ny herinandro lasa teo vokatry ny fiakaran'ny maripana hatramin'ny 10 degré C fepetra ny raisiny mpitondra fanjakana ny tsy fivoahan'ny trano manomboka amin'ny 10 ora hatramin'ny 4 ora ariva. Ny amin'ny indin'izay avy hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Vaovao, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés.
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. Hoandrendrehitra nanomana fanomezana ho anareo ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Feno petits électroménagers avo lenta amin'ny vidiny tena mirary ny lakozianao. Misy aspirateur, mixeur, rice cooker, table de cuisson, haute aspirante sy ny maro hafa. Ahitana grands électroménagers ihany koa ny magasin Sharp tsara lalàna. Ohatra amin'izany ny congélateur, réfrigérateur, refroidisseur, na koa four encastrable sy machine à laver. Ho an'ny sofina sy ny masindray, manolotra appareils électroniques toy ny musique, microsystème sy TV LED Full HD ihany koa ny Sharp. Ho an'ny fetindreny izany, matokea magasin Sharp. Mahazo garantie 12 volana sy service après-vente izay mividy appareil Sharp. Aza misalasala ary manantona ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. L'EFMET, spécialiste de meubles de maison et de bureaux, vous propose des salons de qualité, des revêtements en cuir de bœuf, en tissu lavable et déhaussable et des produits à des prix compétitifs. Meublez votre chambre à coucher avec un modèle classique au royal. Pour la salle à manger, nous proposons des modèles uniques à Madagascar en bois massif, en marbre naturel et en verre trempé. Et aussi un large choix pour le bureau. L'EFMET vous permet une garantie sur tous les meubles, livraison et installation gratuite. Ny hazo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage indray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur lay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 amin'ny ray alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Crée ton style avec Tio Sergio. J'ai choisi la carte Liberta. Son utilisation a été vraiment simplifiée. Avec la carte Liberta et la consommation de mon camion, je peux faire plus d'économies. C'est tellement pratique, la carte Liberta est maintenant rechargeable avec RTL Monnaie. La carte Liberta de Shell aime vous simplifier la vie. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? 'Cause I wanna get it on till I die. Get it on
Ianao reraka sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy mananay any zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady bola misy match ara. Kosa za jersérika. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Libertalia Music Records, yes with you, manolotra ho anao. Libertalia Music Festival, ny 28, 29, 30 mai. Miza, Tiliv, Stéphanie, Jimmy Bezantou, Dansemena, Silo, Mimine, The Dizzy Brains, Tambourgas, Unza, Tedake, Sax Machine Free Race Car, Panouan, Libertalia Music Records, Carlton, Alia, Yes With You, Libertalia Music Festival, Carlton Park Anous, Anfitura Live. Ny fotoanan'ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV miarahaba tompoko lahy sy mikovavy ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao nafanina nandritra ny tontolo andro teny Tsimbazaza androany no entina nokafana ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity araky ny finaranao tany anatin'ny lohateny-baovao motion d'empêchement ho an'ny filoham-pirenena era-janary mampiana sy lombam-bahoaka 2020 no nambara ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena androany fa nanao siniza ny fitoriana izany nandeha ihany koa ny resaka teny Tsimbazaza fifa misy dekret nivoaka mikasika ny fandravana ny antenimieram-pirenena saingy nanambara ho tsy matahotra izany ny solombam-bahoaka izay nantaninay tamin'ity androany ity. Solombam-bahoaka vitsivitsy avy amin'ny vondrona nivadika tamin'ny antoko nahalany azy nanohitra ity motion d'empêchement ity fanadidiny izy Zorakotindriny. Misy ny requête de mise en accusation afin de déchéance ny filohan'ny République de Madagascar teny Janary Mampiana zay voaray ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena araky ny laharana 370 AN bar CAB tamin'ny zoma fa 20 ny volana May 2024 tamin'ny 4 ora latsaka 10 minitra tolakandro. Orakoraka sy tabataba no nandraisan'ireo solombam-bahoaka izany fanambarana izany. Solombam-bahoaka 510 no nambaran'ny birao maharitra fa nanao soni izany. Tafiditra ao avokoa ny vondrona parlementaire rehetra, ny TIM hatramin'ny SVM izay manohana ny filoham-pirenena. Laza ny zareo tao ambony tery hoe vondrona rehetra anatinao daholo, dikan'izany tsy maintsy nisy ny SVM nanao zay. Nanambara ho tsy mahalala na inona mikasika izany kosa ny sasany tamin'ireo solombam-bahoaka SVM ireo. Maro ireo solombam-bahoaka izay naneho firaisan-kina androany. Tsy mbola fantatra mazava ny votoatin'ilay lisitra ahitana député 510 izay nampandany izany fanonganana ny filoham-pirenena izany. Isan'ireo nandahy ity fitsipaham-pitokisana ity kosa ny solombam-bahoaka SVM vitsivitsy sy ireo avy amin'ny Mapara faharoa izay miaraka amin'ny Nicolas Andrenasolo sy ny sisa. Izy ireo izay nanambara fa ny birao maharitra ny tokony horavina. Le signature 115 aloha zany hatramin'izao sy tanay maso fa efa manana 85 signature aloha zao hoe anavanay erovanay ny fanjakana zany. Avy eo ny fanasorana ny birao permanent. Efa nandeha ihany koa ny resaka teny Tsimbazaza hatramin'ny maraina fa efa nisy ny dekret mandidin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena. Nandaha tsy mbola nahita izany ireo solombam-bahoaka ary nanambara fa tsy matahotra izany. Zay tsy matahotra ho ravaina. Tokony ravaina raha zay amin'ny faran'izay haingana indrindra. Fa miaraka rava zahay. Zahay raha ravaina, zaho aloha mbola matoky teny raha ravaina zahay fa ho tafaverina ato. Fa izy ve raha ravaina fanontaniana apetraka amintsika. Azo roa isan-jato ve izy raha miverina manao fividianana andro mandeha. Hetsakilan'izay, nanambarany avy amin'ny vondrona Mapara isan'ireo nanao soni izao motion d'empêchement izao fa tsy mbola afaka manatanteraka izay fandravana ny antenimieram-pirenena izay ny filoham-pirenena manoloana ny requête napetraka izy ireo. Raha tsy ivina, efa tamin'ny zoma tolakandro no nipetraka teny amin'ny birao maharitra izany fitarainana izany.
rehefa misy fitarainana na motion ataony solombavam-bahoaka mahakasika ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana andriamatovola efa misy fitarainana hoentina eo anatrehan'ny haute cour constitutionnelle dia tsy azo ny filoham-pirenena atao intsony ny handrava ny antenera-pirenena mba hoe ho fiarovana an'ilay fitoriana azy amin'ny fanonganana azy. Tokony talohan'ilay communiqué nivoaka androany ilay fametrahana ny fitoriana tamin'ny zoma teo talohan'izay izy ny tokony nandrava. Fa rehefa tsy nandrava izy hatramin'ny zoma ka hatramin'ny androany tonga androany ny communiqué ny dikan'izany dia tsy azonao atao fiarovan-tena intsony ny fandravana ny assemblée nationale. Efa nitsangana ny komite ad hoc teny anivon'ny antenimieram-pirenena izay mandinika ny fanapahan-kevitra rehetra amin'izany. Rehefa vita ny fandiniana sy ny fandaniana izany eny amin'ny antenimieram-pirenena, izay vao hiakatra eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izany. Nandalo ny aona tamin'ny Braomaharitra teny Tsimbazaza ihany koa ny ministry ny serasera sady miandraikitra ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana ary nanatrika ny fandaniana lahadinika vaovao. Tsy fantatra mazava kosa ny anton-diany teny sy ny fifampiresahana nisy teo aminy sy ny solombavam-bahoaka. Mbola amin'izay lafim-baovao izay hatrany mbola eny amin'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza eny ny namana mpanao gazety eto amin'ny KOLO TV Oliva Antrinialina mitatitra ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Anao ny fitenenana Oliva Antrinialina. Ty amin'ny antenimieram-pirenena morana mpanina ny hevitra ireo solombavam-bahoaka mapara mikasika ny fandraisan'izy ireo anjara sy fanohan'izy ireo ity fanaovana ny motion d'empêchement ity dia nanambara izy ireo fa miverimberina ny tsy fanarana ny lalam-pandrenana antony nahatonga azy ireo isany manohana ny fanaovana ity motion d'empêchement ity tsy misy milaza ao anatin'ny lalam-pandrenana araka ny nambaran'izy ireo fa raha horavaina ny antenimieram-pirenena dia hosoloina assemblée constituante ny fanaovana finoana fe-kevitra teny izato dia midika fa mitoy ny fandikana ny lalam-pandrenana taoriany ny mandalana ny andiny fa 450 anatin'izany lalam-pandrenana izany. Fetsety fotsiny ary ambadika riha fa ohatran'ny lasan-daoly efa mampafety fetsety fotsiny. Hitantsika amin'izany fa dia mbola mafana ny raharaha eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny fa mbola amin'izay pejin'ny politika izay hatrany vaovao entina aminao manaraka miditra ihany moa Oliva Antrinialina rehefa misy vaovao hafa afaka ampitaina avy eny Tsimbazaza eny. Anao ahoana ny hotohin'ny raharaham-pirenena andrasana izay tena avoakany eny Tsimbazaza aoriany ny androany alina inona kosa no tsoahana ny momba ny hoe tonga hatrany amin'ny motion d'empêchement ny raharaham-pirenena ankehitriny kanefa ny filoham-pirenena voavidim-bahoaka no mitondra sy mitatana ny firenena malagasy tranga izay manampatsiahana an'izao ny filoham-pirenena Zafy Albert tamin'ny taona 1990 sy 900 ny zava-misy eny Tsimbazaza androany ninona no toy ity raharaha ity voaporofo izao fa mikorotana ny firenena ary tsy mety maro toerana ny fitondram-panjakana. Arao ny matoan-dahatsoratra Enika Jarakoto Manantso. Na inona ambara sy lazaina na toy ny ahoana na ahoana ny herin'ireo izay manohitra ny fitondram-panjakana ankehitriny voaporofo izao fa tsy manana maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena ny fitondram-panjakana. Voaporofo fa maro anisa saritsary ny ary tsy maro toerana no nentina nandray fanapahan-kevitra sy nanoanana ny hevitry ny gouvernement hatramin'izay ny azonana ny resaka motion de censure sy ny sisa izay efa niainga teny amin'ny antenimieram-pirenena tato anatin'ny herintaona sy tapany latsaka na teo amin'ny fitondrana ny antoko HVM. Député 520 zany no niray feo fa mila alana amin'ny toerany ny filoham-pirenena. Rehefa zoina dia namerina nampitovy feo ireo député ary niverina nampitovy hevitra tamin'ny vondrona ny poirany ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka ary na ireo tsy miankina lasa HVM aza maro no nanao soniny motion d'empêchement. Manam-porofo ihany koa izany fa tsy manana fototra mafonja ity fitondram-panjakana ity. Maro ny antony voalazan'ny solombavam-bahoaka androany fa antony izany motion d'empêchement izany. Eo aloha ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana isan'izany ohatra ny fikasana ikitika ny lalam-panorenana amin'ny alalan'ny famorovoriana olona etsy sy eroa hanangonana hevitra tahaka izay nitranga teny Ivato. Eo ihany koa ny momba ny fitsabahana amin'ny tsy tokony ho andraikitry ny fahefana-panatanteraka ohatra amin'izany ny fikitihana ny bileta tokana tsy hisy anarana sy sary na dia efa misy aza ny lalàna mifehy izany. Ankoatra ireny ny tsy mbola fijoroan'ny haute cour de justice sy ny rafitra mahaleo tena isolon'ny senita. Tsakilan'izay ny fanendrena ny lehiben'ny faritra farany teo izay tsy manana fototra ara-dalàna intsony.
raha fitinina dia fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny famadihana tanorazana na haute trahison no isan'ny hiampangana ny filoha amin'izany. Mazava izany fa na ho inona na ho inona ny toy ny tirara ity, na ho tafavoaka eny Tsimbazaza izany na tsy, na ho tafavoaka eny amin'ny HCC izany na tsy, miariary ny fahalemen'ny fitondrana ankehitriny noho ny tsy fananana tanjaka sy foto-kevitra ara-politika mazava. Saika mifahatra any amin'ny fampiadiana vola eny Tsimbazaza isak'izay misedra olana sisa no politika lalaovina manoloana izany. Tsy mahagaga intsony noho izany ny fandrenesana fa misy indray ny resabola eny amin'ny anteny miram-pirenena, tranga izay niverimberina hatrany tato anatin'ny herintaona sy tapany. Ny tranga hita amin'izao fotoana izao ary efa miverimberina hatrany dia misy ny tsy filaminana sy ny korotana maro eto amin'ny firenena ary mifandraika amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mpitondra hatrany ny fototra voalaza fa hiatombohan'izany sy mahatonga izany. Manatsafidy ny filoham-pirenena ankehitriny na izy hiala amin'ny toerany na izy handrava ny anteny miera-pirenena. Fantatra ihany koa tamin'ny tian'io ity fa na dia ny filan-kevitry ny governemanta androany azy dia tsy nisy nainanina mikasika ny zavan-tranga teny Tsimbazaza sy ny raharaham-pirenena ankehitriny tsikaritra kosa fa kely sy fony tsoakevitra miraisina izany filan-kevitry ny governemanta izany raha pitaina amin'ny fampitam-baovao ofisialy mahazatra. Vaovao avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena avy hatrany anizana ny fiarana amin'ny tiariva ity tsy nisy afa-tsy tolo-dalàna miisa roa hatreto no nandalo teny anivon'ny anteny miram-pirenena telo herinandro nanombohan'ny fivoriana ara-potoana voalohany. Tsy manakatokony intsony ve ny governemanta hoy ny solombam-bahoaka maro androany ny tsy fisian'ny lalàna olanina no antony tsy fahatongavany naman'izy ireo mivory raha ny fanazavan'izy ireo hatrany ny akamaroan'ny lalàna tokony hodiniana mbola miantony anivon'ny governemanta. Fanadetiny Erniny Rabary. Iandry amin'ny ora farany taka mazatra indray ve ny governemanta vao hanolotra lalàn'olanina. Tranga izay tsy nampisy ny adihevitra lalina teo amin'ny firenena momba n'ireo lalàna lany ary efa nametraka olana lehibe tamin'ny fanatanterahana izany. Rehefa natao ny fanadihadiana, tsy tonga ny Tsimbazaza ny 500 n'ireo volavolan-dalàna heverina fa maika. Ireo ny donian'ny solombam-bahoaka araka ny zoananan'izy ireo tahaka ny lalàna momba ny CEI aza na zona tsindry indray dia nahemotra iray volana. Ireo lalàna mihitsoka eny anivon'ny governemanta no mahatonga ireo olana ireo ho hiatrany ireo solombam-bahoaka. Ataontsika zao fa hatramin'ny vorina izao voalalàna roa na telo ihany no nantato aloha hatramin'izao le session ordinaire voalohany zao fa ny zavatra misy ihany koa zany dia tara koa ny fahatongavan'le volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernement ka tsy dia ny assemblée nationale loatra no tsy manao ny asany fa miankina amin'ny tolo-dalàna izay avy any amin'ny gouvernement ihany koa. Ohatra amin'izany ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana na sipantsiana, ny lalàna momba ny famatsinana ny volan'ny atoko politika, ny lalàna momba ny arenan-kibon'ny tany na ny code minier, eo ihany koa ny code de la communication izay lalàna mifeny serasera. Ity lalàna ity izay efa naberesaka ny fomba nandrafetana azy. Maro no mahita fa tsy mahasolo tena ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny serasera ny voamerana molavola izany. Ny omaly tsy miova. Mbola miandry ny fanapa-kevitry ny governemanta ny fandiniana izany raha nambaran'ny tale général ny ministère ny serasera. Araka efa lazaina ambenimbeny hoe efa natolotra ny gouvernement les projets de loi portant code de la communication dia efa mandalo lecture any amin'ny conseil de gouvernement moa izy zao mandinika azy ny membre de gouvernement dia miandry aloha zany tsika fa efa prévu hoe tsy maintsy mandalo amin'ny assemblée nationale iny amin'izao session amin'izao mois de session ordinaire zao. Mbola maro araka izany ny raharaha miandry ireo solombam-bahoaka saingy tsy maintsy mbola miandry ny sitrapon'ny governemanta mikasika izany. Eo ihany koa ny hoe iza no rava mialoha ny fahefana mpanatateraka sa ny mpanao lalàna raha ny fivoarana raha-pirenena ankehitriny no jerena. Lalàna momba ny famerenana ny tany lasa ny voanjo na ny KOLO tamin'ny fanjanahan-tany ho an'ny tantsaha malagasy ary lalàna momba ny resaka zon'ny mpanjifa. Ireo ny lalàna lanina nitra ny 20 andro. Nahemotra iray volana kosa ny momba ny rafitra mahaleo tena isolon'ny senita. Amarana ny vaovaon'ny politika amin'ny tian'io ity raha toa ka tsy misy vaovao tonga vaovao avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena mikorotana ihany koa ny eo anivon'ny fahefana mpanatateraka ankehitriny na ny eo amin'ny prime ministre lehiben'ny governemanta sy ny ministra feheziny na ihany koa eo amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre nitranga ohatra ny fifampisongonina teo amin'ny ministry ny asa vaventy sy ny prime ministre teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro farany teo izay mbola tsy nahazo mpanazavana hatramin'ny androany fa teo ihany koa ny an'ny
filoham-pirenena sy ny praiminisitra izay nifampisongona teo amin'ny fitokanana fodrafitrasa tany Mahajanga. Eny ny raparetrany. Raha ve nivondrona team MTS sy HVM izay miara mitantana ny fitondrana ankehitriny. Fanontaniana mipetraka avy hatrany taorian'ny tranga maromaro izay nampifandiso ny andraikitra teo amin'ireo olobe mpitantana ny firenena. Raha ny voasoratra ao amin'ny andininy faraka amin'ny zato ao amin'ny lalampandrenana, tokony mandalo eny amin'ny antenimieram-pirenena ny gouvernement tatariny praiminisitra amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany. Ny herinandro lasa teo anefa, nisovoka mialohan'ny praiminisitra teny Tsimbazaza ny ministry ny asa vaventy. Tsy mbola misy fanazavana mazava momba izany hatreto. Tsaroana ihany koa ny fanehoana izay tsy fiafakazo-kevitra izay teo amin'ny ministra Roland Ratsiraka sy ny filoha Rajonary Mampianina tamin'ny kabarin'ny famalinana nandritra ny fanokafana ny herinandro ny lalana sy ny asa vaventy. Teo amin'ny praiminisitra sy ny filoha Rajonary Mampianina indray ny ariary izay korotana eo amin'ny andaminana ny andraikitra izay tany Mahajanga. Raha efa ny praiminisitra no voasoratra teo amin'ny tsangam-bato fa hoe hitokana ny asa, nosoloana izany ary nasiana ny anaran'ny filoham-pirenena sy ny minisitrim-panjakana Rivo Rakotovao nefa tsy nisy ny anaran'ny praiminisitra Jean Ravelonarivo intsony. Ankilany, efa misehoelany ihany koa fa misintaka tsikelikely amin'ny fitondrana tokotima rehefa samy maka ho azy. Mipetraka araka izany ny fanontaniana ny amin'izay mety ho fototra ireo savoritaka ireo. Avy amin'ireo protokôla tsirairay mpandrindra ny asa ve sa ahoana? Sa ihany koa manakaiky ny fifidianana ka samy manao izay ahitana ny antokony. Ny ministra Roland Ratsiraka mitarika ny MTS, ny filoham-pirenena mandrangaranga ny kandidan'ny HVM eran'ny tanàna. Ny praiminisitra ihany koa mampiseho izay maha olon Ratsiraka azy ka manome vahana ny antoko Arema. Toe-karena ny hemitra ho amin'ny fotoana tsy voafaritra indray ny fandiniana ny lalàna momba ny fiarovana ny mpanjifa noho ny rarana fampana teny Tsimbazaza androany. Tsy mbola misy ny fampiarana sy ny fanaraha-maso sy ny fenitra takiana amin'ny fampidirana entana avy any ivelany eto amintsika mbola ny entana fampiasa andavanandro, ny sakafo ary ny akanjo hatreto nombana amin'ny entana hafarana. Mbola mijanona ho somary toerana hatrany mizanam-barotra i Madagasikara raha ny tarehimarika hafarana avoaka ny banky iraisam-pirenena Lilira-Piata. Tsy mihoatra amin'ny entana ondrany mpandrara malagasy any ivelany entana miditra eto amin'ny tsena anatiny. Ny volo fanondrana, ny fanodinana lamba ary ny vokatra amin'ny arenan-kibon'tany hatreto no mbana amin'ny fanondranana. Ho amin'ny taona 2024 ohatra, mahatratra hatrany amin'ny 720 miliara ariary no volana ampidiriny fanondranana jirofo, raha toa ka mahatratra 770 miliara ariary ny vanilina ary ny litchi mampiditra hatrany amin'ny 230 miliara ariary. Mahatratra hatramin'ny 30 tapitrisa dolary isam-bolana kosa ny tombony azo avy amin'ny fanondrana nikel eto amintsika. Etsy ankilan'izay ny entana fampiasa andavanandro avy any ivelany toy ny menaka, siramamy, savony sy ny paty no mitobaka amin'ny tsena eto amintsika. Ny tsy fampian'ny fanaraha-maso ny fenitra takiana amin'ny fampidirana entana no anton'izany raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena. Tsika ho an'ny tsika zany amin'izao dia ly zany bien de consommation zany mibetsaka na faratsika par rapport amin'ny raha oharina zany amin'ilay bien de production. Zay ngamba ny fa zao zany ohatra hoe misy fotoana antsika ohatra zany hoe nalafa ohatra zany ny ambato visy ny QMM reny ohatra dia zao zany zao manomboka manondra zao dia mety amin'izay ngamba zany dia mety atsoatsy aloha zany mety hivatsy kely lasa zany rehefa tena mitombo zany l'exportation antsika amin'ny resaka illuminate sy resaka nickel io dia mety mba misy zany hoe branche de paiement zany excédentaire amin'izay fotoana zay. Tato anatin'ny telo taona farany tsy nahitana fiovana goavana ny mizanam-barotra Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fanafarana sy ny fanondranana entana. Nahatratra 14 faingo isan-jato ny fanondranana entana natao Madagasikara nandritra ny taona 13 firenena hatramin'ny 300 tapitrisa dolara amin'ny fahabangany eo amin'ny mizanam-barotra no nateraka ity fiakarana ity. Ny tsy fisian'ny fampiasam-bola mivantana no isan'ny antony tsy mbola mamaro toerana eo mizanam-barotra eto amintsika. Amintsika moa zany aloha fantatrao betsaka ny eto amintsika ny lalàna. Tsy lalàna eto amintsika izany tena lalàna eto amintsika betsaka mihitsy na tsisaka an'io ana hoe boîte rose hoe misy lalàna nefa ohatra mbola mandeha boîte rose. Zao zany nanao koa zany ilay zoom-mpanjifa ohatra ny lalàna izy za tsy manao hoe ratsy ilay lalàna ataony fa tsara ny lalàna ataony ka. Ary raha ohatra moa zany ka hoe zay tokoa ve moa no ahafahana mampiatra bebe koa ny lalàna mikasika an'ireo dia rabasoa rabatsara fa dahorana fotsiny zany hoe sao dia zany hoe atao zany izy dia aveo zany tsy ampiarako satria raha ariny kosa aloha zany ny mpanjifa zany tena mila zavatra zany tsara kalitao zany izy. Hatreto ny lalàna 5 tsipika 420 no mifeny sehatra ny varotra sy ny fifaninan'ny eto Madagasikara tsy mbola mandalo teny anivony antenimieram-pirenena ihany koa hatramin'ny androany ny volavolan-dalàna mikasika ny lalàna miaro ny zon'ny mpanjifa sy ny entana afaka ampidirina eto amin'ny tsena anatiny. Lafombaovao fatanteraka kosa indray manambana ny tokona ny sampandrara ny fananantany
tsy mbola misy nivaly hatreto ny fitakiana izay nataon'ny mpiasan'ny fifananantany taoriany fitokonana sy ny fifanarana nataon'izy ireo tamin'ny ministera tompon'andraikitra. Ny fivoriam-be nataon'ny mpiasan'izy mafa 2020 ny volana May farany teo. Niaraka amin'ny fivoriana io hariva io no ahafantarana ny tohitohiny ity hetsika ity. Ny volana aprily teo raha tsy ivona nampanantenainy ny ministera hamarina ny fitakiana ireto mpiasan'ny fifananantany ireto hatreto. Tsy mbola hita soratra ny fiovana eo amin'ilay politika ny fifananantany takiany ny mpiasa fanao ny fanampanazavana. Raha ny tapaka atao moa zany dia miara-nanapaka ny mpizaika rehetrarehetra mikambana fa mitohy ny tolona amin'ireo fitakiana rehetrarehetra ireo dia nakiny ny mpizaika rehetrarehetra amin'ny birao telo tota, zany hoe birao ny syndicat inspecteur du domaine sy ny birao syndicat contrôleur de domaine ary ny assistant rédacteur de domaine ny fanatanterahana famolavolana ny fomba hoentina manohy ny tolona. Akoho ny fetin'ny Pentekosta kosa indray mitombo ny tahan'ny olona tsy maintsy nahiditra hopitaly nandritra ny fankalazany ny fetin'ny Pentekosta sy ny alatsinain'ny Pentekosta teo. Raha piarina amin'ny vanim-potoana tahaka izao tamin'ny taon-dasa ny olona tratra ny lozam-pifamoivoizana no maro anisa amin'izany. Arona indindiny miaraka amin'ny doany Rejatofo. Anisan'ny fety tsy dia nankalazain'ny maro ny Pentekosta tamin'ity taona ity. Ny zava-misy anefa natratra 730 ireo olona tsy maintsy nahiditra hopitaly raha toa ka 720 ny tamin'ny taon-dasa. Roa kosa ny maty tamin'ireo ary vokatry ny lozam-pifamoivoizana no anton'izany. Mihabetsaka izy io raha hoarina amin'ny tamin'ny herintaona satria raha tamin'ny herintaona 720. Izany hoe ny ohatra eo amin'ny 90 zany raha jerena ny sahalan'isa. Ny betsaka tamin'ireo moa zany no amin'ny urgence zany na vonjaina dia ao no andraisana an'ireo tradoza rehetra. Dia ao zany ny lozam-pifamoivoizana dia ireo loza vokatry ny setrasetra zany ninina natao. Itsakilany, lamina ny fandrindrana ny famoivoizana tamin'ny ankapobeny ho an'ny zandarmarim-pirenena. Toraka izany ihany koa ny tao amin'ny mpamonjy voina. Tato ny kompania Merina Centrale zany dia tahaka an'izao ny amin'ny ankapobeny zany ny lamina azo lazaina ny lamina ny fety kanefa nisy ihany ny loza izay atao hoe tsy azo amevanana satria nisy accident ray nahafatesan'olona roa teny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Tsy nisy nahiditra ponja raha ny loharanom-baovao azo tamin'ny zandarmarim-pirenena. Ny fisintomana taratasy sy ny permis de conduire no ny mba-antoerana nandritra ny fankalazana ny fety. Ny fanaovana aroloha hoan'ny mpitondra moto ary ny assurance alan-daty no tena antony sintomana nato taratasy sy nireo fitaovam-pitaterana nandritra ny fety. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny sy fototra sakosa indray no fampalamba voentina aminao manaraka natomboka androany ny ady fototra nangana fototra vaovao ao amin'ny CEG manandrina avaradrano fiara-miasa teo amin'ny commune zany sy ny fikambanana SEF na solidarité entraide fraternité franco-malgache nantanterahana izany fotoana izay notariny bentanana am-perinasa any antoerany toany Rejatofo. Ny fandrombona ny iray aman-dren'ny mpianatra teto Manandrina androany tamin'ny ady fototra ny sekoly vaovao tetỳ an-toerana. Finaritra satria ilay mpianatra zany efa mitombo eto amin'ny commune Manandrina, tsy vitan'ny commune ihany fa ny manodidina koa hatrany Talata amin'ny Volonondry, Mbomanga, Sapotsynamena raha misy mianatra ety. Izao zao dia efa zava-dehibe fianarana vita teto efa betsaka ihany koa no ataon'ny orinasa izay nanao azy. Nanomboka tamin'ny taona 2010 no efa niara-niasa ny commune ambanivohitra Manandrina sy ny SEF. Andian'ny fahadimy amin'ny fiara-miasan'izy ireo izao ady fototra sekoly androany izao raha nambara ny ben'ny tanàna. Androany moa zany dia ny ady fototra sady nametraka ny vato fejoro hiaingan'ny asa izay manomboka androany moa zany dia miainga ny asa. Ny tiako marihana kely moa zany ireo mpamatsy vola na partenariat izay miaraka amin'ny commune ireo dia efa nandritry ny hatrany taona 1900 tamin'ny 2007 no efa nanomboka niara ny asa taminay ary navita zavatra be tato anatin'ny commune ary mbola hiara hiasa amin'ny commune moa izy amin'izay zavatra rehetra atao. Antoka amin'ny fahombiazan'ny fiara-miasa izay midika ho asa mivaingana azo tsapaitana tahaka izao ny fahatokisan'ny mpamatsy vola ny fitantanana.
Efitrano riana roa ambony ambany no ajoro amin'ity sekoly ity. Ny efitra roa mahazaka mpianatra 100 no enjena mialohan'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana septambra ho avy izao. Mitetina 20 tapitrisa ariary ny teti-bolana angany izao fototrafitra say izao raha nitatitra azo avy amin'ny mpamatsivola. Vaovao sosialy fanadina manokana no entina aminao manaraka nanjavona eny an-tsena ny bodofotsy vita malagasy tato anatin'ny 3 taona mitobaka ny bodofotsy efa niasa tsy mandeha ny tsena ny mpivarotra bodofotsy vita sinoa raha toka tombony 100 no azon'ny mpivarotra Friperie ankehitriny na izany aza efa manomboka mandeha ny tsena ny bodofotsy amin'izao fidirana amin'ny vaninandro ririnina izao. Michelana Narjona. Manomboka mameno ny tsena ny bodofotsy sy ny farakotra mafana rehetra amin'izao fotoana izao. Tsy tena nefa ny bodofotsy vita malagasy. Araka ny fanadina nataonay tsy mahasedra fifaninanana izy ireny manoloana ny fitobahany ny entana avy any ivelany. Sahirana mivezivezy araka ny tsena ireo izay mitady ireo bodofotsy vita malagasy ho an'ny mpiteraka na ireo miditra hopitaly. 570 ny bodofotsy mitobaka eny an-tsena no bodofotsy firipy ary ny 590 no bodofotsy vita sinoa. Ny taona 2024 no nanomboka nalaza ny bodofotsy firipy, ny couette sy ny sisa manodidina ny 3 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny vidin'izy ireny. Ny prix aloha zao no tody azavy koa ny vidin'entana zao tafakatra 100% ny balle ray. Ya dia azo lazaina hoe mandeha izy zany. Mandeha tsara izy raha mitana tamin'ny herintaona satria izy le firipy dia amin'ny hatsarany sy le qualitény zany. Le qualitény sy le ahitana karazana motifa maromaro. Azo tombony 100 mety miakatra izay ara. Araka izany mahazo tombony 100 ny mpivarotra bodofotsy firipy, manodidina ny 700 ny bodofotsy hita ao anatin'ny balle iray, raha toa ka 10 hetsy ariary ny vidin'ny balle. Etsy ankilany mitaraina ireo mpivarotra bodofotsy vita sinoa manimba an-tsenan'izy ireo ny fisiany ireo mpivarotra bodofotsy firipy. Araka ny fanadina natao, lafo ny bodofotsy vita sinoa tamin'ireo bodofotsy firipy, manodidina ny 7 alina ariary hatramin'ny 10 alina sy 2 hetsy ariary izany. Raha malafenina taloha dia eo amin'ny telo izy amin'izao. Miroborobo amin'ny firipy satria ny zareo mafy sady mora kokoa no vaovao. Araka izany anjakan'ny friperie sy ny sinoa ny tsenan'ny farakotra mafana ankehitriny. Sempotra tanteraka ny bodofotsy malagasy, tsy rehefa firy ireo syndika samihafa. Hatreto manodidina ny 7 hetsy bodofotsy isan-taona ny vokarin'ny orinasa iray mpamokatra izany eto an-toerana. Araka ny fanadina nataonay tsy afaka mampitombo an'io famokarana io ny orinasa malagasy noho ny fitobahany ny entana vahiny, tranga izay manam-pirofo fa tsy ampy ny fiarovan'ny fanjakana ny orinasa malagasy eto amintsika. Ny asa madinika indray no izatsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity ny asa famakiana vato. Asa madinika izy ireny amin'ny ankapobeny ao anatin'ny sehatra tsy manara-dalàna kanefa dia asa hitadiavana ny hanina ho anina an'io fa tsy antohana ny hoavy akory. Tsy ny mpamaky vato mahazatra antsika eny Ambatomaro sy ny manodidina no resana fa somary sitaka ny renivohitra, izany hoe ao amin'ny fokontany Mahatsinjo commune Manandrinina asa famakiana vato amin'ny velaran-tany 20 metatra toradroa no ifandrombona ny fianakaviana miisa 4 samihafa ary ameloman'izy ireo ny vady aman-janany. Toany Andrezatovy no mitondra ny andindiny mikasika izay. Kely dia kely ity toerana iveloman'ny fianakaviana 4 ahitana olona manodidina ny 700 ity. Tsy mihoatra ny 20 metatra toradroa ny velaran' ity tany ity, hofaina amin'ny tompony 7 alina ariary isam-bolana. 3 taona izao rehefa nisedra ny tsy fananana asa ireto fianakaviana ireto dia nifatratra teto, tsy misy afa-tsy io ny fiveloman'izy ireo. Vato manodidina ny 2 metatra toratelo isaky ny 2 andro no tsy maintsy enjehan'izy ireo ka mahatratra 700 daba izany. Tsy mifidy izay fa izay tonga eto dia omena daholo. Ay. Ity kariera hofainy ity 7 alina isam-bolana ny anaovana azy, izay ny ofany. Ity vato ity no miantoka ny fiainan'izy ireo manontolo. Amidy 700 ariary ny daba ho an'ny maka-tsinjarany ary 3 alina ariary no mahafeno ny fiara kamionety iray ho an'ireo maka-maro. Mampiavaka ireto mpiasa vato ireto ny fahaizan'izy ireo mifandrindra antoerana amin'ny fitsinjarana ny vola miditra. Ny lano ireny mahavita 2 metra kiba 700 bidon, 700 daba. Isaky mahafeno izany vao misy mividy. Indray tsy mahalafo, indraindray mahalafo. Misy ny commande aloha dia mametraka avansa, dia misy mandalo dia tonga dia maka foana. Tsisy mana commande dia tonga dia mahita ny izy dia maka. Atambatra ity vato ity
Ireto fianakaviana efatra samihafa ireto tsy mandoa patanty mivantana izy ireo, tsy mandoetra. Ny tompony tany no mikarakara ny taratasy rehetra ahafahana mitrandraka n'ity vatolampy ity. Efa karazana orinasa mihodina izany mipetraka ny fifampitokisana rehefa azo antoka ny fakan'ny mpamongadiny vato mialeto. Lamidy ihany koa arakaraka ny alavirany toerana ka. Zay arakaraka ny alavirana ihany. Manodididina sabotsy izy zao ny 7 alina ny ray tomobile. Arakaraka ny commande-n'olona ihany ka. Arakaraka ny efa misy commande vao mandeha makaty dia commande andry zareo mampanao azy. Ireo mponina avy aty amin'ny komina Avaradrano no manjifa ny vovato eto. Ny fanajana ny fotoana ifanarahana mividy no isan'ny toetra tsara alain-tahaka amin'ireto fianakaviana mivondrona mitrandraka vato ireto. Eo ihany koa ny tsy fampiasan'izy ireo zaza tsy ampy-taona tahaka izay hita eny amin'ny kariera hafa. Miantrana avokoa ny kilonga madinika ary misy kitapom-bola iombonan'izy ireo iraisan'ny mpiara-miasa rehetra eto ifanampiana rehefa misy ny sahirana tampoka. Fiomanana amin'ny fankalazany ny fetin'ny reny amin'ny alahady io avy izao, ny fananana Mamie Super Chef no entin'ny KOLO FM amin'izany amin'ny lahady io avy izao. Araka izany manarahinao eto amin'ny fahitalavitra ny famarana ity fampifalifaliana ny reny mpianakaviana ity. Fanadidiny Lili Rapiata. Ity herinandro ity no anarana ny fizotry ny lalao Mamie Super Chef eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV. Natao hanamariana ny fetin'ny reny amin'ity taona ity nanototosana izany. Ho an'ity mpandray anjara iray ity, ankoatra ny fahafantaran'ny olona maro azy, taoriany nandraisany anjara tamin'ny fandaharana ampy ahafahany maneho ny talentany mandritry ny fetin'ny reny ny fahalalana sy ny traikefa azony nandritry ny fandaharana dia tsy nahomby azy izy teo amin'ny fifaninanana. Saotra betsaka ny KOLO TV aloha nanao an'iny fandaharan'iny fa tena nafinaritra be. Na dia tsy lany tao anatin'ilay final ara dia tena nahita hoe tsara be ilay izy satria mba publicité ho anay koa amin'ny asanay satria zay efa mpahandro mihitsy. Amin'izao zay manomana opération pizza ho an'ny fetin'ny reny. Ny alahady izao no hanamariana ny fetin'ny reny. Amin'ny fotoana io nanarana ny famaranana ny fandaharana Mamie Super Chef amin'ny mpifaninana rehetra farany. Ankoatr'izay, misy hatrany ny zanam-pandaharana isan'andro. Tamin'ny alatsinainy moa zany, alatsinainy omaly teo zany, dia efa araka ny hitantsika dia efa nampahafantarina anao hoe iza ireo mamoa anankiefatra izay tafakatra tamin'ny dingana famaranana. Dia manomboka androany zany no arahantsika atao anatin'ny Mamie Super Chef izay karakarain'ny KOLO TV. Dia anaraktsika an'ireo épreuve 5 farany zany manomboka androany izy ity ka hatramin'ny alahady zao. Dia mazava ho azy moa zany eto amin'ny KOLO manomboka ny amin'ny fito sasany hariva ny fandehanana zany eto amin'ny fahitalavitra. Ny fahaiza-mahandro ny songadina nandritry ny lalao faninanana Mamie Super Chef teto amin'ny KOLO TV. Ny fahaiza-mahandro izay isan'ny singa mampiavaka n'izany hoe reny mpianakaviana izany ao an-tokantrano ka no ezana nomena lanja manokana. Eny an-tsena kosa tsy dia mbola hita misongadina hatreto ny firoborobon'ny tsena mialoha ny fanamarian'io fety io. Vaovao amin'ny lafiny politika voarenay tamin'izao hariva izao fanambarana avy amin'ny masovo amerikana eto Madagasikara izay vitinina tahaka izao. Manoana ny ezaka nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny governemanta malagasy Etazonia ary mitakezaka avy amin'ny mpitarika ny firenena miasa miaraka hanatrara ny tanjona iombonana nohizana ny lalatsara izay fahizorany Madagasikara miantso ny mpisehatra rehetra manana andraikitra fitariana isan'izany ny mpikambana eo anivon'ny anteny miram-pirenena amin'ny mahasolo tenan'ny vahoaka azy ireo mba hametraka ho toy ny anak'Andriamaso sy ho laram-pahamehana ambony indrindra ho an'ny vahoaka ny lalam-panorenana ary antoka ny famarina toerana ilaina ho amin'ny hoavin'ny firenena. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa no nizatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity tafiakatra 500 no maty tany Inde vokatry ny hafanana be izay ny amafy nanomboka ny asabotsy farany teo. Tamin'ny herinandro farany teo mandina ny 720 no olona maty izay ahitana mpiasa sy ny tsy manan-kialofana tafakatra ny amin'ny 50 degré Celsius ny maripana any Inde. Vomafy avokoa ireo faritra any an-toerana. Rao ny fanadino amin'ny sary ny France 24.
ireo tsy manan-kelofana sy ireo mpiasa no ankamaroan'ireo olona tsy nazaka ka maty ny hafanana be any Inde manomboka tamin'ny herinandro lasa teo 10°C no maripana ambony indrindra ny toerana hipoka tanteraka ny hopitaly ary tafakatra 900 ny maty vokatry ny hafanana tafahoatra loatra any Inde antony mahatonga ny fitondrana manentana ny mponina ampina ny asany manoloana ny hafanana tamin'ny herinandro lasa teo nitombo ihany koa ireo maty tamin'ity herinandro ity ka tafakatra tamin'ny 500 raha nitatra ofisialy farany ampahany faritra ny Inde no tena misedra olana eo amin'ny hafanana be hatreto ary mbola tsy fahita izao ho ny tompona andraikitra eo amin'ny mpamantatra ny toetry ny andro nandray fepetra ny fitondrana manoloana izany tsy fivoahana ny trano manomboka amin'ny folora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva raha tsy hivina efa tamin'ny volana aprily no nanomboka ny hafanana be any Inde fa ny sabotsy lasa teo kosa no niakatra ny maripana ka izao nahafatesan'ny olona 500 izao everina fa hiena ny maripana amin'ny farany herinandro noho ny rivotra izay mandalo isaky ny vanim-potoana tahaka izao ho ny teknisiana Sony 510 no voangona teny Tsimbazaza androany analan'ny filoham-pirenena eo amin'ny toerany miantona eo anivon'ny governemanta ny ankamaroany ny volavolan-dalàna everina fa goavana ary maika ho an'ny firenena momba ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina ny famatsiam-bola ny antoko politika ny arenina kibony tany lalàna mifeny ny serasera 730 nanao fizaham-pahasalamana ary 770 no voatery nahiditra hopitaly tao amin'ny HJR nandritry ny fetin'ny Pentekosta farany teo ary farany manambana ny tokona indrainy avy anivon'ny sampandraharany fananantany dia izay koa no entina mamarina ny fampalamba teto amin'ny KOLO TV tamin'ny tianio ity isorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Vaovao. Crée ton style avec Tur Sergio. Sharp, idéalement vôtre. Idéalement vôtre. Ny fampalalam-baovao ny rahanao tamin'ny soka vitre, Vaovao, bijouterie Tur Sergio, magasin Sharp tsara lalàna.